fianakaviana manam-boninahitra avy eto atoerana anatrika ny fahafolo tamin'ny zanta misangana isika Mbola misy magnaraka ao farafarao ka dia mahareta kely fa voasy andro matsy mampalahelo androany. Androandroany aloha zany dia fifampiarabana tratran'ny taona ohatran'ny fanao isa-taona ary manarakaraka an'izany dia fanokafana ny fankalazana ny fahafolo taona ny jorono ny fikambanana ny zanak'Antangala tamin'ny volana May 5 no nitsanganany dia feno folo taona amin'ity 2024 ity dia androany zany ny fanokafana izay fankalazana ny fahafolo taona ny jorono ny fikambanana izay. Ao anatin'ny atao hoe fampiavanam-pirenena isika amin'izao fotoana izao ianareo anisan'ny ray aman-dreny nahoana ny eritreritrareo mikasika an'ilay fiainana izay ho atao eto Antananarivo ny fampiavanam-pirenena moa zany araka ny soritana tary am-boalohany dia zavatra mandeha amin'ny dingana samihafa. Ny fijerinay dia efa mipetraka hatrany am-boalohany hoe zany fampiavanam-pirenena zany dia misokatra ary maro lafy zany hoe mahasahana resaka maromaro fa tsy mijanona fotsiny amin'ny resaka politika fa misy idirana tantara zany misy idirana kolotsaina misy idirany toe-karena indrindrindrindra ka le fampiavanam-pirenena zany aminay dia miresaka zavatra maro lafy ary miresaka zavatra mivelatra kokoa. Mena ohatra angamitsika mba azahoantsika ny tiana iambara zahay Antangala dia mahatsapa fa niady ho an'ity Madagasikara ity hatrany amin'ny nidiran'ny mpanjanantany nanohitra hatrany ary nitazona fiadiana tamin'ny 17 sy 700 mampalahelo nefa dia mbola ny faritry ny Antangala no farany indrindra amin'ny fandrosoana eto Madagasikara. Reto ray aman-dreny reto zao niala tany Kongo tamin'ny Larobia dia maly ariva be amin'ny 7 alina vao tonga teto Antananarivo. Ka raha fampiavanam-pirenena zany no asiana resaka dia tokony jerena ihany koa ny fampandrosoana isa-paritra tokony tsy hisy zanak'ala hafa eto amin'ity firenena ity. Tokony atao ve le fionam-be amin'ny fahavaloam-bapolo Volanaprisa manahoana ny hevitra reo? Na atao le fionam-be dia fakakevitra ihany na akana singa ao anatin'izay lalana izorana ny amin'ny fampiavanam-pirenena izay fa heverinay mbola misy fepetra tsy tomombana. Zahay Antangala dia mahatsapa fa maro ny tantara kosehana ary maro ihany koa ny pirofo ezahana potehana eto amin'ny firenena ka ny zavatra ho ataonay zany amin'ity fankalazana fa folo taona ity dia manangana indray ary mametraka amin'ny toerana reny pirofo ny tantara sy reny vakoka zay ezahan'ny sasany ho fafany reny.
tragnobe dia miahy ny fiarahamonina ary miahy ny vahoaka ary miainy indrindrindrindra ny taraina ny vahoaka ka atreto dia mitombo isa isan'andro ny taraina mitombo isa isan'andro ny tsy fahalavo rarinina andavanandro ny vahoaka ka raha politika zany no resana dia mandringa ny politika amin'izao fotoana izao tsy mahava zany ny olana sedrainy maro anisa isan'andro